Tena mbola misy azo antenena ve ireo olona izay milaza fa tena tia tanindrazana amin'izao ankehitriny izao sa efa very olo-manga i Madagasikara ao anatin'izay fitiavan-tanindrazana izay? Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay hoe ny antony mahatonga an'ireo rehetra lasa jamba rehefa mahazo fahefana ao anatin'ny fitondrana efa hatramin'izay ka mandraky tiny androany no tena ho resahantsika. Maro tokoa ireo zay milaza ho mahiry fo sy miezaka maneho hevitra etsiroa ary tsy mavozo maso mena mihitsiny ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay raha vantany mbola tsy mahazo seza na ihany koa mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana. Na ireo mpitondra ambony izany na ireo salantsalany na ireo rehetra izay mandrafitra ny fitondrana dia efa nandalo an'izany avokoa vantany mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe inona izany no mahatonga an'ireny olona ireny dia tena mahay vava sy tena sahy maneho hevitra raha vantany mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia mangina tanteraka ary tsy heno mihitsiny ny fanehoan-keviny amin'izay ho fanoherana ny tsy mety sy ny fiadivana amin'ny tsirariny izay. Haka ohatra vitsivitsy isika ao anatin'ireo olona izay hitantsika fa tena naneho ny heviny mafy ary isan'ny tsikera mafy ny fitondrana izay ny fandimby teo aloha. Raisitsika ohatra Andriamatoa Filoha amin'izao fotoana izao dia isan'ny tena tompon'antoka tamin'ny fitsikerana sy ny fanonganam-panjakana tamin'iny taona 2024 izay nitsikera mafy ny fitondrana izay nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany izay nolazain'izy ireo fa tena famonom-bahoaka ny zavatra misy raha toa ka tsy miala amin'ny fitondrana io Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'iny taona 2024. Nandeha ny kabary teny Ankalamanjana, nandeha ny resaka maro isan-karazany mahakasika ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ary no ampangaina fa tena mpamon'olona i Marc Ravalomanana sy mpivarotra tanindrazana. Vantany voanainana izay nivoaka maro be dia iny fa nirovitra nandeha ny grevy teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai izay fantatsika tsara moa ny hafaran'izay grevy zay fa dia maro ireo malagasy izay maty tao anatin'izany ary niala teo amin'ny toerany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanomboka teo lasandry zareo tao anatin'ny toko TGV ny fitantanana sy ny fitondrana any Madagasikara izay efa taona maromaro izay. Raisitsika ohatra ihany koa tamin'ny andron'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'izy teo amin'ny fitondrana dia nandeha ihany koa nitsikera izay nahazo azy izay tena mavaivay tamin'izany fotoana izany. Ny resaka ny mahakasika ny Bazy Toliara Andriamatoa Tinika Roberto tamin'izany fotoana izany ary nitsikera mafy ny mahakasika ny Bazy Toliara io izay no ampangainy tamin'izany fotoana izany fa tena famonom-bahoaka ary extermination io tiany hatao io ny amin'ny mahakasika an'izay Bazy Toliara izay ka tsy tokony ekena izany ho izy tamin'izany fotoana izany fony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana moa tamin'izany fotoana izany ka dia nitsikeran'izy ireo mafy dia mafy Andriamatoa Filoha tamin'izany androny ka iny fa nitondrasana vatapaty mihitsy aza no nianika teny amin'ny 13 Mai tao anatin'izany rehetra izany ho fanehoan-kevitra tao anatin'ny demokrasia tanteraka. Tsy nandrara Andriamatoa Filoha tamin'izany fotoana izany fa navelany malalaka ireo rehetra izay naneho ny heviny satria tena olona demokrata izy ary tsy mampaninona azy ny mihaino an'izay fanehoan-kevitry ny be sy ny maro nandritra izay fitondrana izay. Tsy nampiasa hery famoretana izy mba ho fandemena an'ireo vahoaka izay nitsikera azy tao anatin'izany ary tsy nandeha nampisambotra ireo rehetra nitsikera azy ihany koa izy fa navelany malalaka ireo rehetra aneho hevitra tao anatin'izany rehetra izany. Tao anatin'izay fitondrana izay hatrany dia naneho hevitra ihany koa i Ramatoa Lalatiera Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany ny amin'ny mahakasika ny olana jiro sy rano izay niaina nivoaka ny Antananarivo renivohitra tao anatin'izay fotoana izay. Dia no ampangainy i Ramatoa tamin'izany fotoana izany fa tena efa tsy rariny intsony zavatra iainana satria efa famonon'olona ihany koa izany hoe miaina ao anatin'ny tsy fisiany jiro sy rano izany ka tsy rariny izany ka aleo hidan-dalambe ny vahoaka
aleo haneho heviny vahoaka satria tany-tandalana sy tany manaja ny demokrasia i Madagasikara ka tsy tokony misy tampenam-bava ao anatin'izay fanoen-kevitra izay araky ny voalazany hatrany tao anatin'izany fitondran'Andriamatoa Herajaoramampianina tamin'iny taona izay nitondrany iny. Nandeha nitsikera tetsiroa mahakasika an'izay fa tsy misy ny sakantsakana ary tsy misy ny darika Mohamandra-Dranomaso sy ny tifitra basy moa tamin'izany fotoana izany ary tsy nisy ny ainana fohy mazava ho azy satria navelana ny hevitra ankahalalahana sy teny ankalamanjana izy ireo niaraka tamin'ireo solombavambahoaka marobe tamin'izany fotoana izany izay niazo ny 15 Mai nanao an'izay fanehoan-kevitra izay. Akory nefa nahagagana taty aoriana rehefa samy nahazo toerana ambony ireo olona izay tena nitsikira mafy ny fitondrana izay nifandimby teo aloha. Raisitsika ohatra zao Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia tsy nandrenesam-peo-tsony ny amin'ny mahakasika an'izay fitsikerana izay. Na ny fitsikerana teo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana izany na ny fitsikerana teo amin'ny resaka jiro sy rano indrindra fa ny kere sy ny fahantrana izay mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao dia nangina tanteraka izy ary tsy nahinoana feo mahakasika an'izay satria izy ny eo amin'ny fitondrana. Tao anatin'izany ihany koa dia nangina tanteraka ihany koa i Ramatoa Laratirandrakotondrazafy manoloana an'izao olana jiro sy rano izay iainany voaka ny Antananarivo renivohitra sy iainany voaka ny Madagasikara iray manontolo amin'izao fotoana izao nefa dia isan'ny mpitsikera mavaivay izy tamin'izany andro izany izay tsy azo adino moa izany rehetra izany fa mipetraka ho tantara ihany koa. Etsy andaniny indray Itinoka Roberto izay nitsikera mafy ny Bazy Toliara tamin'izany fotoana izany dia nangina tanteraka sy tsy heny feo mihitsiny tao anatin'izao resaka Bazy Toliara izay nisokafana any Atsimony Nosy any amin'izao ankehitriny izao ary tsy noampangaina sy tsy nolazaina extermination intsony izany Bazy Toliara izany amin'izao fotoana izao fa nolazaina hoe ho fampandrosoana sy fitsinjovana iny vahoaka ny Atsimo iray manontolo iny no antony mahatonga ny Andriamatoa filoha izay nanaiky an'izany fisokafan'ny Bazy Toliara izany ho izy ireo hatrany. Nefa izy ireo ihany no tena nitsikira mafy an'izay fitondrana izay nidombasin'izy ireo teo aloha teo fa amin'izao kosa dia lasa jamba sy tsy nahateny intsony izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka inona ny antony mahatonga an'ireo olom-pirenena izay lasa manao an'izay rehefa mahazo toerana ambony na ihany koa rehefa mahazo ranondranony amin'ny fitondram-panjakana izay efa nisy hatramin'izay moa izany fa tsy voatamin'ireo olona izay voalaza ireo fa raisitsika ohatra fotsiny ireo olona izay nolazaintsika ireo. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.